Sehatra iray entina indrindra ifanakalozana ary koa ampifondronana ny hery entina mampandroso ny jirama ilay antsoina hoe CMCE na ny collectif multidisciplinaire amin'ny agent cadre et de l'encadrement feno dimy taona katroka moa izany ratsa mangaika ao nivon-jirama izany ary etsika maro samihafa no tanterahana izy ireo. Sehatra ifampitaizana sy ifanampiana ary ivoizana ny sotoavina napetraky ny fikambanana ny CMCE mba anatsarana ny fahaiza-manao sy traikefa nanan'ireo cadre eo amin'ny sehatra misy azy avy ao amin'ny jirama ary indrindra ho an'ireo cadre izay ho lasa mpitondra ratra izay. Ny CMCE izay tsy manao politika dia sehatra ifanakalozana ampifindronana ny hery entina ampandrosoana ny jirama araky ny nambaran'ny filohany izay nilaza fa mandray andraikitra ireo cadre manoloana ny olana izay sedrain'ny jirama. Izy aloha tsy hoe niandry ny association nitsangana ny jirama vao namaolana fa namaolana foana satria misy la direction maro izay napetraka eto amin'ny jirama afaka nanany andraiky ny tsiraray avy izy arakaraka ny politique générale napetraka ny direction générale fa fantatra fa nandalo période de crise tsika ary sahirana tanteraka ny orinasa amin'izao fotoana izao fa mba ho fanomezana tanana ny reny rehetra reny no antoko sy ny association aretana mafisana fitsaboana. Moa zany hoe fa fotoana ela ny orenan'ny sy ny orinasa jirama izay cadre moa zany hoe 5 taona no nisinay dia fantatray mihitsy fa manana olana ny orinasa amin'izao fotoana izao ary izay mihitsy moa zany no antony anaovanay an'izao etsika izao mba hampafantarana anay manerana ny Madagasikara zany fantatry ny olona fa misy zany hoe cadre responsable mandray andraikitra eto amin'ny orinasa ary mahafantatra mihitsy hoe inona daholo ny olana ary inona ny tokony hamahana anazy miaraka ny mba ahafahan'ny mpanjifa zany mahazo fahafahampo. Ny mampiavaka ny fikambanana dia ny fivoizana ny code d'éthique eo anivon'ireo mpikambana. Nisokafana ny 12 aprily teo tamin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana raha ny fantatra ny topam-kalazana izay tsy farana raha tsy ny volana aprily 2012. Anisan'ireo etsika ho tanterahana mandritra izany ny fampafantaran'ny orinasa jirama sy ny fiainany amin'ny sehatra maro, ny fizarana ny talenta izay ananana ho an'ny mpiara-miasa eo anivon'ny orinasa ary ny ivon'ny fankalazana dia ny fety lehibe iaraha-mifaly amin'ny volana novambra 2012 izay anasan'izy ireo namana sy mpiara-miombonantoka samihafa.